sambatra izay mahatsiaro ny malahelo, Jehova monjy azy amin'ny andro fahoriana. Jehova hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Atao ho sambatra ambonin'ny tany izy, ary tsy mba hatolotra ao amin'ny sitrapon'ny fahavalony. Jehova hanohana azy eo ambonin'ny farafara hitsaboana azy, ny fandriany rehetra eo am-parariany dia hovanao. Hoy izao: Jehova mamindrafo amiko, sitrany ny fanahiko fa efa nanota taminao aho. Mitsahatra anao zay tiana, ka manompo vonona sisa eto, hitory hatrany ilay fitiavanao, ambara-pialam-po vonaiko Jesosy. Tompo tsy mba mendrikamo, feno lotony ao am-poko ao, nefa ilay fitiavana, minompo andray aiompanompona. Mitsahatra anao zay tiana, ka manompo vonona sisa eto, hitory hatrany ilay fitiavanao, ambara-pialam-po vonaiko Jesosy. Ndeha hiaraka mamaky ny teny soratra masina isika. Ny teny dia hita ao amin'ny boky ny filazantsara araka ny Matio, toko 5:10, ny 1:20 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona, ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe: Mamindrafo amiko Tompoko, zanak Davida, ny zanako vavy ampahoriany demoni loatra. Fa izy tsy namaly teny azy. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: Roay izy, fa miantso mafy ataorintsika. Ary izy namaly ka nanao hoe: Tsy nirahanao afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Fa nanatona ihany ravehivavy, dia niakohaka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko, vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe: Tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny amboa kely. Fa hoy ravehivavy: Marina izany Tompoko. Fa na dia ny amboa kely aza mba mihinana izay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao,
tongava aminao arak'izay irianao, dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay oro izay. Amen. Ry havana, ny afatra nampitondrain'ny mpitandrina zak'Andriamampianina notsoahana tamin'ny vakiteny Matio 5:20 ka hatramin'ny 20, irina ho saintsaintsika sy zaraina ho antsika eto amin'ny MKMB ny ho amin'ity anio ity, dia mitondra ny foto-kevitra hoe Jesosy ny fianakavian'ny marary. Efa mafy tokoa ny aretina nahazo ny zanak'ity vehivavy Kananita hafa firenena ity satria dia asany devoly mihitsy. Mbola miseho aminy koa anefa ny sakana samihafa tsy ahazo ny fahasitranana ho an'ny zanany vavy. Mety ny serana tao an-tsandra vehivavy ny hoe Jesosy toa miavonavina tsy mamaly teny, Jesosy toa manambany azy toy ny biby, Jesosy toa manilika azy ho hafa firenena tsy Israelita. Saingy hatramin'ny farany dia tsy nifantoka fa tsy tamin'izay ahasitrana ny zanany vavy ny sainy. Tsy ny ahasitrana ny zanany ihany, fa nara-vehivavy izy tenany ihany koa dia nitady famindrapo. Nahatonga ny mpianany Jesosy ny teny taminy hoe roay izy fa miantso mafy atao ritsika. Izy koa dia nitady famonjena araka ny 5:20 manao hoe Tompoko, vonjeo aho. Ry havana, hatramin'ny farany dia aza manaiky raha tsy sitranin'i Jesosy ny ankonantsika marary. Mibeba koa isika mba azahoana izany fahasitranana izany. Atao vitan'i Jesosy fa lehibe ny finoantsika azy araka ny voalazan'ny 20 manao hoe satria lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irianao. Amen. Iara hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino, dia raina sy ankalazaina ny anaranao, raiko tsara indrindro. Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao, Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra ianao, Andriamanitra mahagaga, rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana, mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, be voninahitra. Noho ny famindraponao sy ny fahasoavanao, ny fitahianao no ahafahanay miombona ambavaka indray eto anatrehanao amin'izao fotoana izao. Ity herinandro masina ity ray dia herinandro entinay indrindra hitondrana ambavaka ny firenenay, ny firenena izay misy anay, ary izao tontolo izao mihitsy noho ny trangana aretina misy ankehitriny, areto mandoza, areto mandringana, aretina mampitaintaina ny maro, ary mbola tsy nahitana mpanafany ankehitriny dia ny coronavirus na ny COVID-19 izany. Tao anatin'izany indrindra ray dia efa nentinay ambavaka teto anatrehanao ny alatsinainy teo ny momba an'ireo marary voakasika izany areto mandoza izany, ary ny talata masina kosa dia mikasika ireo mpitsabo izay manao ny ainy tsy ho zavatra, manao vivy herin'ny ainy, ary tsy mitandro asa sarana hiatrehan'izao valana aretina izao. Ankehitriny kosa raha io, raha sitraka ao, androany dia mahatsiaro manokana izahay ireo fianakaviana izay manana marary, ireo nidonam-pahoriana, ireo manamanjo noho ny aretina, ireo izay manana havana any amin'ny réanimation na sous appareil respiratoire sy ny sisa. Ampaherezo tompo ny manamanjo, omeo hery izy ireo izay donam-pahoriana noho ny aretina ka namoy havana, tapaka sy namanakaiky, piray vodirindrina. Amin'ny manofa mandra ny tena dia mety kivy, mety ketraka ihany izahay. Mety misy mihitsy aza aminay manontany tena hoe aiza Andriamanitray, aiza ilay Andriamanitra ilay rainay izay itokisanay hatray. Kanefa fantatray sy tsapanay fa tsy mamelanay irery ianao Andriamanitra, ary tsy mamelanay isedra izay mafy tsy ho zakanay araka ny teninao.
tsapanao tompo izany fahoriana izany satria efa nandalovanao fony ianao nidina teto an-tany izay tamin'ny andro nalasany Lazarosy izany. Ianao ray izay tompon'ny fampiononana anie, ampionona ny manamanjo rehetra, ampitraka ny milofika, ampatanjaka ny osa sy ny malemy, amafa ny ranomasy rehetra mitavana ianao. Aoka ho fantatray lalandava fa ianao no mandahatra ny zavatra rehetra, ary ianao malala sy mahafantatra izay rehetra ho mety ho lalovanay sy sedranay. Ary na lasa tsy tazanay intsony ary eo avanay, dia matoky sy mino zahay fa efa eo am-pelantananao ny fanahy izy ireny, efa eo akafananao. Ny fianakaviana kosa tompo dia ampioreno sy arovo lalandava eo ambany elatrao, mangataka aminao amin'ireo izay manana havana izay ao an-dalam-pitsaboana, ninninona fitrangan'izany aretin'izany ary ninninona ahavon'izany aretin'izany. Eto izay tompo dia miara-manandratra ny feonay, mitoreo, mandoalika sy mitalao miaraka amin'ireo fianakavian'ireo, ny anendrenao ny tananao mahery ka hitondranao fanasitranana mahagaga izay tsy takatry ny sainay avy aminao, ka anasitrana ny marary sy ny rofo rehetra. Ampaherezo ny fianakaviana mba hifampitondram-bavaka araka ny teninao, fa ny vavaka manova zavatra. Ny teninao ihany koa dia manao hoe mifampivavaha mba ho sitrana ianareo, satria ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra ary inoinao. Ampaherezo ny fianakaviana mba hatoky anao hatrany, ampaherezo ny fianakaviana mba hivavaka ka tsy hitsahatra. Ankehitriny tompo dia mitodika indrindra an'ireo fianakaviana izay manana havana marary, kanefa ao anatin'ny fahoriana sy ny fahantrana lalina, tsy manana akory ny enti-manana hiatrehan'izao aretin'izao. Andriamanitro, mamindrafo, miasa mahery ianao rainay, tsara indrindra, mahery fo sy be famindrapo ianao. Fantatrao tompo fa aminao ireo sisa no andrandrain'izy ireo. Mino izay tompo fa hiasa ny fomba tsy takatry ny sainay ianao, ary hitondra vahaolana maharitra ho azy ireo ianao, ary hampahery azy. Amin'ny anaranao mahavonjy no angatahnay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Rainay izay any an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay alina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zimi
fiankamina mitoky sy fanantenana nisitraka moakatao na azalalana ombana Jesu apetraka mina. Ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny heri ny fanahy masina. Amen.